ivavaka asika toko. Andriamanitra ray ny tsara indrindra isaoranay ianao amin'ny fitiavanao anay, fitiavana tsy mba miova tahaka ny fitiavanay ny fitiavanao, fa mandrakizay tokoa ary mijerany mandrakariva araka ny lehibe nindrafonao ianao. Izany famondrapanao izany tena ariarinao tamin'ny fahavozanao ny zanakao ho faty izy veloko anay ary nitsangana ihany koa fanamarina anay. Tompo, io fomba toky anao izay ary tarivo ihany koa izay ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra. Fotranao izay ny amin'ny fotoana izay ahafahanay mihaona aminao na ny ray famelan-keloka taminao izay ary ankehitriny dia mangataka aminao mba hiteny aminay ianao araka ny fombanao ka tsy handalo foana aminay izao fotoana izao. Amin'ny ranomasina sy mahavonjy nokatana izany Jesosy. Amen. Ampifaliana ry havana ny ara-panatsika rehetra tratry izao Alahady fahaenina alohan'ny Pasika izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity maraina ity dia hitantsika ao amin'ny Matteo 5:12. Matteo 5:12 manomboka amin'ny andininy 1:20 ary mitsahatra eo amin'ny andininy 13:20. Matteo 5:12 andininy 1:20 ka hatramin'ny 13:20. Rehefa hitantsika izany dia toy izao ny vakan'izany amiran'i Jesosy. Hatramin'izany no vao natorin'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka ampijaliany loholona sy ny loham-pisorona ary ny mpanorandalàna dia ho vonoiny ary atsangany amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohina azy tanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao izany Tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'i Petera hoe, makanesa devoho ry Satana, fa hatafitonana amiko ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho amin'ireo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Manambara mivantana ny amin'ny hafatesany Jesosy eto. Efa nilaza ihany izy ny amin'ny hafatesany teo aloha, saingy tsy mivantana ny fomba anambarany izany. Anisan'izany ohatra ny filazany tamin'ny Nikodemosy hoe tahaka ny nanandratany Mosesy minarana varahina tao anefitra no tsy maintsy nanandratana ihany koa ny zanak'olona. Toraka izany koa fony izy niakatra to Jerosalema ka nilaza tamin'ny olona hoe raha vanao roa ty tempolo ity fa afaka telona dia atsangako ny ray. Manambara ny fahafatesany avokoa izany ary manambara ihany koa ny fitsanganany amin'ny maty, saingy tsy mivantana araka nambara teo fa ankolaka ihany. Fa eto kosa Jesosy dia milaza mivantana amin'ny mpianatra ary filazana voalohany ataony eto ny amin'ny tsy maintsy hijaliany sy ny amin'ny hafatesany ihany koa. Tsy ho famendriky indrona ny mpianatra mahatonga ny Jesosy hilaza mialohan'ny fahafatesany ary tsy ho fiarovana ihany koa ny tenany ka ilazany amin'ny mpianatra hoe zao avy anie ny azo ahy noho izany dia arovy aho. Tsy izany ny antony, fa misy izay kendreny amin'ny mpianatra kanefa misy ihany koa izay kendreny amintsika ankehitriny. Efa mitodika sy mibanjana sahady ny amin'ny Pasika tsika dia tsinona fa ny fanoloran-tenan'i Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ny fahafatesany ary ny fitsanganany ihany koa. Mifantany napetraka ary dia ny hoe inona moa ny kendreny amin'ny fahamezany antsika izao teny izao, amin'ny fanambarany mialoha ny amin'ny hafatesany. Voalohany indrindra dia mitaona antsika atoko tanteraka an Jesosy izao fanambarana izao. Mitaona antsika atoko tanteraka an Jesosy izao fanambarana izao. Azontsika hiankinana tanteraka ny fitiavan'i Jesosy, fa na dia fantamialoha azy ny fijaliana sy ny fahafatesana izay tsy maintsy hiaretany dia tsy niembotra izy. Malaza ankehitriny ny hoe
fitsaram-bahoaka. Mampitahotra zany, mampiorokoditra atsika zany. Satria ny olona izay tratra ny fitsaram-bahoaka tsy fahafatesana tsotra no iaretany, fa fahafatesana ao anaty fahafambaraka, ary fahafatesana ao anatin'ny fangirifiriana lalina hoe olona maro no indro mifandrimbona mamono ny olona anankiray na roa. Jesosy nahafantatra mialoha fa hiara-ny fitsaram-bahoaka izy, kanefa tsy niemotra Jesosy satria tia hamonjy antsika izy. Tiany ho isan'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika. Ary io nambaran'i Jesosy tamin'ny filazantsara izay nivakiana teo. Ka rehefa falifaly ny fitopolo-lahy, rehefa nandresy izy ireo satria nanaiky azy ny devolo no minaran'i Jesosy, Jesosy nilaza taminy hoe aoka ianareo tsy hifaly satria manaiky ianareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Jesosy nitaonantsika ho faly, tsy noho izay nataontsika, tsy noho izay ataony hafa ihany koa, fa noho izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Jesosy mahafantatra mialoha ny fijaliana izay aretany. Hitany mialoha ny fisamborana azy, hitany mialoha ny fanevatevana azy, hitany mialoha ny fanesoana azy, hitany mialoha ny fampijaliana azy, hitany mialoha ny fiampangana tsy marina tao aminy, fantany mialoha ihany koa ny fahafatesana izay tsy maintsy hatraminy. Saingy tsy niemotra Jesosy satria tia hamonjy antsika izy. Araka ny Genesis izay nivakiana teo, fantaranaky ny vehivavy dia ho torotoroiny menarana tokoa ny omby lahy tongony, saingy norotoro ihany koa ny lohany menarana izy. Tsy maintsy mandalo fahafatesana Jesosy mba hahafahany manafaka atsika amin'izany fahafatesana izany, mba hahafahany manome atsika fiainana mandrakizay. Miantony satria tia mianana fifaliana ianao ratray. Miezaka atsika ray aman-dreny mba ho voasoratra ny amin'ny sehatra samihafa ny zanatsika. Anisan'izany ohatra ny hoe mba ho voasoratra ny anarany amin'ny fotoana izay hijerena valim-panadinana. Torak'izany koa fitadiavana asa ho any zanatsika. Miezaka atsika mba ho isan'izay voasoratra ny anarany. Fa Jesosy mba hahatonga ny anarantsika voasoratra ny an-danitra dia nanaiky ny andatsaka ny rano izy. Ny rano izay atao hoe fanekena vaovao, mba hahafahantsika miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Mitaona atsika ary mitaona anao tsy hanorina ny fifaliana amin'izay ataontsika na ataony hafa izao ten'Andriamanitra izao, fa mitaona atsika kosa hanam-pifaliana noho izay nataon'i Jesosy izay mbola ataony amintsika. Inona nefa nataony tamintsika? Nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba ho fanavodana atsika. Ary inona nataony amintsika tsiraray avy? Ny ataony amintsika dia ny fanambarany amintsika hoe ianao dia voasoratra tao an-danitra ny anaranao, na dia mpanota tsy mendrika ary ianao, noho ny nataoko, noho ny famonjeko anao. Io zany dia afaka miditra migioka zany fahasambarana mandrakizay zany ny olona izay mino an' Jesosy. Mitaona atsika toky tanteraka an' Jesosy ihany koa ny tenin'Andriamanitra androany. Mitaona atsika toky azy tsy hoe tia atsika fotsiny izy, fa resiny ihany koa ny fahavalo satria Jesosy eto dia milaza fa na dia atolotra aza izy dia hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Amin'izany no anehony fa na dia tsy maintsy mandalo fahoriana sy fahafatesana raha izy dia handresy izy. Ary toko lehibe ho antsika zany. Ny fahoriana izay miatra amintsika tsiraray avy efa nandalovan'i Jesosy zany, kanefa nandresy izy. Io zany dia handresy ihany koa izay rehetra mino sy matoky azy. Handresy ihany koa izay rehetra miankina aminy, satria Andriamanitra mpandresy, Andriamanitra azo antoka, ilay Andriamanitra ivavahantsika. Ny anjarantsika dia matoky ny fitiavany, matoky ny heriny ihany koa. Saingy ny fanambarana ny amin'ny fijalian'i Jesosy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganana izao ihany koa dia mitaona atsika hanaiky ny lalan'Andriamanitra. Mitaona atsika hanaiky ny lalan'ny tompo Andriamanitra. Mafy ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera eto, makanesa toy voaka ianao ry Satana, fa hatafitoinana amiko ianao.
mitoerana eo amin'ny toeran'ny Petera hoe vao nahazo teny mamy tamin'i Jesosy izy hoe sambatra ianao ry Petera ry Simona Barjona fa tsy nofo mandranona aneo izany taminao rehefa nanaiky Petera fa izy no Kristy zanak'Andriamanitra velona fa ny raiko izay nan-danitra hoy izy no nilaza ny taminao ary zaho milaza aminao ihany koa ianao ny Petera ary ambonin'ity vatolampy ity ho ahoriko ny fiangonako kanefa fotoana fohy taorian'izay dia nilaza tamin'ny Jesosy hoe makanesa atao hivoaka ianao Satana. Inona ny antony? Ny antony dia satria nanaiky ho isan'ireo izay mpisakana ny amin'ny famonjen'Andriamanitra Petera. Ny devoly dia nahafantatra tsara fa ny lalany azy fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy io ny lalana izay amonjen'Andriamanitra izao tontolo izao ka dia nanakana izany izy. Ny teksta izay anjarantsika izay tsy voavaky androany moa fa teksta voalohany dia maneho izany fa rehefa hiditra amin'ny asan'i Jesosy dia iny fanakafana azy ny devoly ka nilaza taminy hoe raha toa ianao ka manaiky iankohako eto anatrihako dia omeko anao izao tontolo izao sy ny voninahiny ny fanjakana rehetra ozy amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny izany hoe ny olona rehetra izay tianao vonjena io omeko anao raha toa ianao ka miankohako amiko saingy tsy ny fiankohofana amin'ny Satana no lalana izay ahafahan'Andriamanitra manavitra n'izao tontolo izao fa ny lalany azy fijaliana. Jesosy mitondra ny fahotako, Jesosy mitondra ny fahotanao eo amin'ny azy fijaliana, io ny lalatokana izay tsy maintsy andalovany mba ahafahany manafaka antsika, mba ahafahany manome antsika fiainana mandrakizay. Rehefa tsy nahomby devoly tamin'izany dia nandahoan'ny Jesosy izy aloha, izany hoe mbola anatin'ny Jesosy indray izy, ka eto dia Petera no fitaovana nampiasainy ho sakana, ho vatovato avitoinana, ka dia niteny Petera hoe sanatria aminao izany. Jesosy milaza hoe tsy maintsy hiakatra any Jerosalema ny zanak'olona ary atolotra ihany koa izy hijaly ho faty, saingy Petera dia nilaza hoe sanatria aminao izany tompoko. Tonga sakana Petera, ary io na tonga ny Jesosy nilaza taminy hoe makanisa to hivoaka ianao ry Satana. Jesosy tsy milaza ny Petera hoe Satana velona izy, fa ny dikany hoe Satana dia mpanohitra, fahavalo. Izany hoe tonga mpanohitra Petera, manohitra ny lalana izay tian'Andriamanitra ho tanteraka, dia tsy inona fa ny lalam-pamonjeny izany. Tsy Petera ihany, fa maro ny olona izay tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra, hany ka dia tonga sakana izy indraindray. Ohatra anankiray izay azontsika raisina ny amin'ny Paoly apôstôly, fa rehefa hiakatra ny Jerosalema i Paoly apôstôly dia hoy Agabo taminy, Agabo izay tena mpanampaminan'Andriamanitra, nalainy ny fehikibo, nafatony tamin'ny tenany, dia hoy izy hoe tahaka n'izao famatorako ny tenako izao na matoran'ny olona ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity rehefa hiakatra ny Jerosalema izy. Inona nataon'ny olona? Mitomany izy ireo ka niteny tamin'ny Paoly hoe aza miakatra ny Jerosalema ianao. Hoy Paoly hoe tsy maintsy miakatra ny Jerosalema aho, tsy nohony afatotra ihany fa vonina ny hiakatra any aho na dia ny faty ary, ho voninahitra Andriamanitra. Mahafantatra ny lalan'Andriamanitra izy. Ary reto Jesosy dia milaza ny Petera hoe tsy mba mihevitra izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'olona. Inona ny any olona? Ny any olona dia ny ankehitriny, ny any olona dia ny zavatra mandalo, ny vola, ny fafinaretana mandalo, ny voninahitra, izany ny any olona izany. Petera eto dia maneho ny fitiavany an' Jesosy, saingy mikobona fitiavan-teny izany, miaro fitiavan-teny izany satria miaro amin'i Jesosy izy, fa tsy miaro ny olona izay tian'Andriamanitra ho vonjena. Ka dia hoy Jesosy taminy hoe tsy mba mihevitra izay n'Andriamanitra ianao fa ny any olona. Moa tsy tonga amintsika ihany koa izany indraindray, fa indraindray tsy takatry ny saintsika, fa ny lalana izay tsy maintsy andalovan'i Jesosy mba hahafahana manafaka antsika dia ny lalany azy fijaliana, mamenatra ny hafa izany. Ary io mampiavaka antsika Loterana izay manindro mandrakariva ny teolojia ny hazo fijaliana. Jesosy tsy maintsy nijaly,
Jesosy tsy maintsy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy tsy maintsy nalambaraka. Ary tsindriny Paoly ry apôstôly zany. Ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, hafa Jesosy Kristy izay vao homby tamin'ny hazo fijaliana. Indray dia heveriny sasany fa fiangonana famendry-findrona ny fiangonana loteranina. Fa tsy maintsy ampatsiarovana ny fiangonana mandrakariva amin'ny fitiavan'i Jesosy azy, mba hahatonga azy atoko ny fitiavan'i Jesosy, ary mba hahatonga azy an'olo tena ho azy tanteraka. Satria nanaiky ho faty izy hoeliko antsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Indraindray tsy takatry ny saintsika ny fitondran'Andriamanitra. Mihevitra ny an'ny olona mantsika. Misy olona indraindray mandà ny andalo fahoriana, mandà ny fijaliana ihany koa. Andray ohatra tsotra. Vao avy niresaka izaho sy ny chef de chœur ny chorale atsika omaly. Dia malahelo aho satria misy ny kristianina, tovavy kristianina izay manambady silamo. Inona ny antony? Ny antony dia satria mba hahazo vola, mba hahazo zavatra ilaina eo amin'ny fiainana, satria manan-karena raha lehilahy. Saingy mahafantatra olona izay mahazo ilainy tokoa izy amin'izao fotoana izao. Saingy tsy miditra am-piangonana intsony izy, ary ny zanany tsy atao batisa intsony. Ny antony dia satria mihevitra izay an'olona izy, fa tsy mihevitra izay an'Andriamanitra. Eto dia mitaona antsika rehetrarehetra, indrindra fa ianareo tovavy, aoka hihevitra izay an'Andriamanitra ianareo. Dia tsinona fa ny fiarahana mandrakariva amin'i Jesosy, ka tsy ho atakalotrika zavatra hafa Jesosy, tsy atakalotrika voninahitra ho tolo izao izay mandalo Jesosy, tsy atakalotrika fahafinaretana mandalo Jesosy. Jesosy izay nahafoy ny zavatra rehetra ho famonjenantsika. Aoka isika tsy hevitra izay an'ny olona, fa izay an'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra izay nizarantsika androany dia mitaona antsika ihany koa mba hiaraka andeha amin'i Jesosy amin'izany lalany hazo fijaliana izany. Hiaraka andeha amin'i Jesosy amin'izany lalany hazo fijaliana izany. Jesosy tsy milaza amin'ny mpianany hoe raiso ny hazo fijaliako, fa manana ny hazo fijaliany ny tsiraray avy. Dia tsinona izany fa ny fiaretana amin'ny nofo, izany hoe fandavana zavatra rehetra izay mahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Io nambaran'ny Petera tamin'ny epistily izay nivakiana teo. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fidinareo ihany koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy andaninareo intsony ny andro sisa iainareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay hoy Petera, ampy izay ny andro lasa nanaovan'ny fanaony jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojoana, ny faniriany ratsy, ny fimamoana, filalaovan'ny ratsy, ny fisotrotoka, fampotsapo izay fady indrindra. Andriamanitra niny tsy nijery ny androny tsy fahalalana. Fa ankehitriny kosa izy nitaona antsika hibebaka. Tia antsika Andriamanitra. Saingy ariary mandrakariva amin'ny teniny. Fa Andriamanitra tia mpanota izy, fa tsy tia ota. Ny hazo fijaliana izay hitantsika isaky ny alahady io, maneho indrindra ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Ka nazana ny lahy tokana izay tiany indrindra ary, nafoy ny ho faty teo. Kanefa ny hazo fijaliana ihany koa maneho fa Andriamanitra masina Andriamanitra. Ka nanzana lay tokana izay tiany indrindra ary, dia nafoiny. Satria tsy maintsy mitondra ny fahotana izao tontolo izao Jesosy tompo. Io izany dia mitaona antsika izy mba handà ny asan'ny nofo, mba handà ny fomba n'izao tontolo izao. Ary izany no nambarantsika tamintsika natao confirmation. Ianao ve manaiky ny finoany fiangonana? Dia tsinona fa ny finoana an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina? Eny tompoko. Ianao ve manaiky fa handany ny devoly sy ny fombany ary ny asany rehetra? Eny tompoko. Izany no nambarantsika. Saingy ny mampalahelo indraindray, ny andro ny any dia miara-mifaly ny tanora izay raisina, miara-mifaly amin'ny fianakaviana, fisotroana zava-mahamamo. Mampalahelo izany. Fa amin'ny tenin'ito Jesosy dia mitaona anao hahatsapa ny fitiavana ianao. Fa tiany Jesosy any ianao, fantany ny tsy fahamendrehanao, fantany fahotanao, fantany fandavanao azy mandrakariva. Saingy tianao izy ka namela ny ilikao tamin'ny teny eo ty. Tianao izy ka mitaona anao ihany koa ho tia azy mihoatra ny zavatra rehetra. Ka nefa 10 andro
izay atao hoe karemy tsy ifaditsika hanina fa ifaditsika fahotana, ifaditsika ny antony zay nahatonga an'i Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, ifaditsika ny antony zay nahatonga an'i Jesosy nangiry-firy. Ka tsy Jesosy mangiry-firy tsony mahita ny fahotako, tsy Jesosy mijaly tsony malahelo tsony mahita ny fahotanao, fa Jesosy faly satria mahatsapa ny fitiavany ianao ka mandany zavatra rehetra zay nahatonga azy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Ten'Andriamanitra anjarantsika androany dia mitaonantsika hatoko ny fitiavan'i Jesosy, tianao izy na fohy na ny ainy ary. Ten'Andriamanitra anjarantsika androany mitaonanao hatoky an'i Jesosy. Andriamanitra mpandresy izy ka na inona ady zay setrainao ankehitriny ianao mahalala zany, Jesosy tsy hamelanao rery ary ampandresy anao izy. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika androany mitaonantsika tsy hevitra mandrakariva ny an'ny olona fa hevitra ny an'Andriamanitra, hevitra ny famonjeny anao, hevitra ny famonjeny ny ankonanao, hevitra ny famonjeny any koa an'izao tontolo izao. Aoka ianao tsy ny zavatry ny tany no atakalinao an'i Jesosy, fa mitaonanao Jesosy hiaraka aminy mandritsy ny 40 andro ny karemy, ka ifadinao zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, handavanao izay mampalaelo an'i Jesosy, fa amezanao voninahitra azy kosa satria izany ny an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra dia izao ny sitrapony, ny famonjeny, ny voninahiny. No vonjen'Andriamanitra ianao mba hame voninahitra azy, tsy hame voninahitra azy ratra ihany fa hame voninahitra azy ankehitriny. Dia ny tompony eny ampaherantsika ka afahantsika mijoro vavolombelona amin'ny finoana, afahantsika mijoro vavolombelona amin'ny fitiavana azy. Dia voninahitra ny akon'Andriamanitra raisina karifanahy masina zay azatra amin'ny indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raisiny fitakiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasaovan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisina fanahy masina ho amin'ny rehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen.